Mitondra ny fahitany ny fanatanterahana ny fifidianana régional sy provincial ny lehiben'ny gouvernement Andriamatoma Falisolona Andrasana Olivier mialohan'ny voan'ny data natanterahana ireo fifidianana ireo nefa dia nambarany fa tokony ajoro aloha ilay rafitra amolavola fehezan-dalàna entina manatsara ny fifidianana eto Antananarivo eto Madagasikara ihany koa. Mbola tsy ho atoato aloha ny hafantarana ny metodaty ny fifidianana filoham-pirenena na ny daty hanaovana ny fifidianana régional sy provincial. Raha ny fanazavana nentin'ny Prime Ministre Falisolona Andrasana Olivier androany dia mbola apetraka aloha ny rafitra anankiray izay amolavola fehezan-dalàna entina hanatsarana ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara. Aorian'ny fandanian'ny parlemanta izany lalàna izany vao irisoana ny fifidianana rehetra tokony atao. Nisy ny fangatahana avy amin'ny CENI, avy amin'ireo mpanao politika, avy amin'ny fiarahamonimpirenena amin'ny hoe ndao avaozina aloha ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana. Zay nananganantsika rafitra anankiray zany comité consultatif zay andinika mahakasika ny hoe lalàna salaminina no ilaitsika eto Madagasikara mba tsy hisiny savorivory na crise tsony rehefa miatrika fifidianana atsika. Dia efa mipetraka zay rafitra zay dia anjaran'io rafitra io zany mametraka n'izay hoe sorodalana zay atao mba ahafahana mametraka lalàna zay keny rehetra zany mahakasika ny fifidianana io. Zay no mahatonga hoe mbola tsy rosotsika aloha amin'ireo fifidianana mifandimba, petraka zay rafitra zay manao ny asany rehefa avy eo mbola hisy ihany koa comité interministériel zay ametraka zay projet de texte mahakasika ny fanatsarana ny didy aman-dalàna mahakasika ny fifidianana aorinan'izay tsika vao miroso amin'ireo fifidianana. Miandry tanteraka izany fifidianana izany anefa ankehitriny ireo antoko politika maro eto Madagasikara. Tao aro moa ireo efa nangataka ny hanaovana fifidianana mialohan'ny fotoana. Mbola tsy ho fantatra anefa izany hatreto aloha ny tena daty marina mety hanatanterahana izany fifidianana izany.